Haleloia. Ny fifaliana lehibe indray ary rasana vavimalala no ianao amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Dia faly indray a mahita antsika rehetrarehetra izay tafavory eto androany a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenana izay rahanao amin'ny fandarana ramoka izao a. Dia ny Aki radio a, ny Aki media mpikambana ato anatin'ny vavaka fiembenana ary a ny groupe izay maharesy a dia miaraba antsika rehetrarehetra izay tratranso eto amin'ity androany ity. Ny fiadanany tompany eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mihintsika fa hotahin'Andriamanitra indray ty connexion antsika androany a. Dia hotahin'Andriamanitra ny fiainantsika hokasihan'Andriamanitra ny amin'izay toerana misy anao any a. Raha androany anao vao miaraka aminay dia te-hiteny aminao hoe tonga soa ianao a ary tsy vahiny akory ianao raha tonga eto a fa efa tahaka ny tompontrano a. Dia aza mihafahafa mandray anao zay a amin'ny fitiavana ny andraisana anao a. Dia mihaino finaritra dia maharetatra amin'ny farany a. Tsika moa hiaraka eto a mandritra ny adiny iray sasany eo a. Dia matoky aho fa raha miditra eto ianao kivikivy a ketraketraka dia tsy tahaka izany a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity a fa ampisokatra ny masom-panahinao anie ny tenin'Andriamanitra, ampitombo finoanao anie a ny tenin'Andriamanitra. Dia matoky sy mino aho fa hitondra fahasalamana ho an'ny nofonao mihitsy ary ny tenin'Andriamanitra dia hitondra fahazavan-tsaina ho antsika tsirairay avy. Ka dia tahian'Andriamanitra ary a dia tonga soatsika rehetrarehetra dia fiadanany tompo amintsika. Nabavy aina ny hitako niditra voalohany teo tahiny tompo nabavy aina dia raha nabavy Jaotina, Erikaraka, Marizo, Zina Teoda, Rodina, Roli, Aimé, Yama, Erika, Selina, Naira, Aimé, Manambotso, Olga, Saondra, Felanarakoto, tahiny tompotsika rehetrarehetra, Berta, Marie Rafa, Noélie Fantou, Sylviane Fanasina, Sandrine Erika, Soameva, tahiny tompotsika tsirairay avy, Mioraka. Dia faly mahita anareo ary fifaliana anay foana mahita antsika eto rehefa amin'ny hariva tahaka izao. Dia izay ary noela fa andeha aloha tsika efa hametraka izao fotoana izao hipetratan'Andriamanitra. Ka andeha apetrakantsika eo amin'ny Ralatojo a. Andao moa Ralatojo nitondra vavaka fanombohana, Ranabavy no izara tenin'Andriamanitra, Anabavy Yama no hitondra ny vavaka ho an'ny firenena. Ka andao raha-pandrotsika ny rahalantsika Tojo a, Mikael tahiny tompo anatra Nirina sy Noélie Fantou. Dia andao ary a ampandrotsika ny rahalantsika Tojo a, izy ny vavaka ho an'ny fanombohana. Tahiny tompo a Ralatojo a, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay tonga soa matsara amin'izao vavaka fiembenana izao. Dia tiantsika feno filatanan'Andriamanitra ary ny izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka tsika. Ary Andriamanitra ary anay eo, misaotra-betsaka Andriamanitra fa tonga soa matsara eto indray eto amin'izao vavaka fiembenana izao Andriamanitra izay tena anorenanay ny finoanay na hoe ny fitiavanay anao indray Andriamanitra, iretany indray Andriamanitra. Dia tena hoe manatria feno eto Andriamanitra fa mila anao izay mila ny hery avy aminao indray Andriamanitra, fampahirezana avy aminao, teny fitiavana avy aminao Andriamanitra. Dia tendreo Andriamanitra ny lelany izay mpanomponao hitondra ny teninao tena mipaika aty anatin'ny tsirairay avy izay manatrika eto Andriamanitra, niafatra anao amin'ity andro androany ity. Dia rakofany Jesosy Kristy masina Andriamanitra ny connexionnay mba handeha soa matsara Andriamanitra. Dia mety mbola misy any an-dalana Andriamanitra na mbola mety omperinasa na mbola misy zavatra mety manahirana anazy. Tegna ny anao Andriamanitra ny hanampy anazy mba ho vita soa matsara Andriamanitra. Dia mba hiaraka himbavaka hiaraka aminay eto izy Andriamanitra. Eo koa Andriamanitra ny pastera izay hitondra fampimivelarana, eo ny vavaka firenena, eo ny hira rehetrarehetra Andriamanitra izay ataonay rehetrarehetra. Tegna ny ho voninahitra sy naranao dia manatria feno Andriamanitra. Tena hoe mila anao izay dia misaotra ary masina tsara indrindra fa misy an'izao fandarana izao foana isan'andronandro. Tena hoe ahafahanay manorina foana Andriamanitra ny ara-panahinay dia akiny feno am-pelatananao izao fandarana izao a, tena haritra hatramin'ny farany Andriamanitra. Dia misaotra ary mahatsitrina tiana be eo. Aleloia. Amen. Aleloia. Misaotra betsaka ny rahalatoditsika tao anatin'izany a hira izany. Aleloia. Dia sady miaraba ihany a izay mbola tsy tafiditra tsy narabaiko teo a, Lanto Nirina, Kambana Ranta Malala, Terira Albenja, Lanto Tina Rakotoary Zaka, Anabavy Aja, Anabavy Rodina, tahiny tompo a isika rehetrarehetra, tonga soa ianareo. Andeha ary tsika aloha ary hanao antira mahafinaritra be ty hoe aleloia,
eo amin'ny fanatrehanao a tsara ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra halleloia dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra itsika rehetrarehetra robin full of grace ndao ary ataontsika izany hira zany tahiny tompo a tsiry amboana miel tahiny tompo avokoa ndao ary eno itsika dia tonga dia aoriana zay io mankomana anatin'ny tenin'Andriamanitra andray baiboly iaraka amin'ny anabavintsika iaina avy eto Frantsa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ndao ary meno finaritra isika rehetrarehetra ary efa avy eo ary
Alleloia. Mino fa nakafizinao zany izy zany a. Ole hira hoe tsy lovako ianao fa safidy. Alleloia. Davida nyteny hoe anjara lovako sy kapokako. Fa tsika indray raha tsy nisy an' Jesosy a de zao tsy lovantsika Andriamanitra. Fa na de nisy koa aza Jesosy de mbola tsy lovantsika Andriamanitra. Raha tsy tsika mihitsy no misafidy hoe za andray an' Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Alleloia. Mahafinaritra zany toy izany hoe tsy lovako ianao fa safidy koa. Alleloia. De safidio androany a Andriamanitra. Alleloia. Anapahavitody razana Monika izaho mbola tsy narabaiko teto a. Rasoheriny aina Sandola izako bakay tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra de miarabatsika tahiry Mario sy zay mety mbola tsy vo Elisa tsy ala zay rehetra mety mbola tsy voarabako teo a tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra de manasatsika ary a hien'ny tenin'Andriamanitra. Ianapavitsika aina moa nitondra tenin'Andriamanitra androany a eto Frantsa ny tenin'Andriamanitra androany a de andao atsika hieno azy efa vonona de andao ary tonga de ampandrosoana ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a. Alleloia. Tahiny tompo ary anabaviana hanao ny fitenenana. Alleloia. Tahiny tompo pastera de tahiny tompo tsika rehetrarehetra de ampifaliana ry havana no izarako tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva ity indray. De resaka fahasoavana lehibe ho anahy zany ary ho anao koa zay nieno eto a. Resaka fahasoavana lehibe ho anao zany ahen'ny tenin'Andriamanitra zany indray androany satria tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no tonga eto. Tsy ny olona rehetrarehetra no manana etaeta ary tsy ny olona rehetrarehetra no manana fahefana afaka miaino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Fa ianao androany raha mbola tonga eto de mbola niangaran'Andriamanitra manokana ianao mbola afaka aheno teny mpianana, teny mpitahiana sy teny mpifaliana. De raisiny baibolinao a hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona. Mialohan'izany ry havana de misy teny tiako tenena amintsika hoe maizina zao tontolo zao a. Misafotofoto a ny fiainana amin'izao vaninandro farany zao. Maro ny olona kivy, maro ny olona ketraka, maro ry havana ny olona tena mamoy fo. Fa andaotsika hanana etaeta hitady tenin'Andriamanitra. Andaotsika hanana etaeta mamaky tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra iny ry havana no lalana ao antsika, jirony lalantsika, fahazavana ao antsika. Ny tenin'Andriamanitra de haina ao antsika. De tena hoe faly izara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany ao amin'ny Jaona toko 9 a. Andininy 12. Jaona toko 9 andininy 12. Ny soramandry de manao hoe ny nampianaran'i Jesosy indray teo ankianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Alleloia. Hoy Jesosy hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Alleloia. Tehitena aminao fotsiny ary havana amin'ity androany ity hoe Jesosy ny fiainana. Tadidio fotsiny izay ry havana hoe Jesosy ny fiainana, Jesosy ny fahazavana. Tsy te handeha anaty maizina ve ianao? Tsy te hiaina ao anatin'ny fahakiviana, tsy te hiaina ao anatin'ny aretina, tsy te hiaina ao anatin'ny safotofotony izao fiainana izao ve ianao ry havana? De manarahany Jesosy. Ekeo ary raiso amponao fa Jesosy ny fahazavana, Jesosy no lalana. Satria ozy izy hoe izaho ozy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ny fiainana ao anao ry havana. Jesosy ny vahaolana ao anao ry havana amin'ity alina ity. Be dia be ny zavatra mety endrasanao aminy. Be dia be ny zavatra mety ilainao fanavotana amin'ny Jesosy ao anatin'ny aretina ve ianao, ao anatin'ny fangiriforiana tanteraka ve ianao, ao anatin'ny olana tanteraka ve ianao. Mety olana ara-tokantrano zany, mety olana ara-boly zany, mety olana eo amin'ny asanao zany, mety olana eo amin'ny fiarahamonina, mety olana amin'ny manodidina anao, mety olana amin'ny
tsy haiko izay olanao fa Jesosy ry havana, Jesosy dia mandondona eo amin'ny folo ao amin'ity androany ity. Raiso izy, fa izy dia tena vonina ary te hanome fiainana ho anao izy ry havana. Satria Jesosy mamelombelona antsika. Jesosy manome fiadanana ho antsika. Jesosy manome fifaliana ho antsika. Jesosy manafaka antsika ry havana. Jesosy tena manome fiainana be dia be ho antsika. Satria ny tena Andriamanitra ry havana dia manao hoe, hozy Jesosy hoe, izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Tsy amin'ity izao tontolo izao ity ry havana no ahitantsika fahasambarana. Tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ry havana, ny zavatra omen'ity izao tontolo izao ity antsika dia matetika fahakiviana hozy ilay iry izay. Matetika fahatsoam-panantenana. Ary raha hikatsaka ny zavatra ny tanitsika ry havana dia tsy ho satisfait amin'izao tontolo izao. Tsy ho afa-po mihitsy tsika ry havana. Raha ny zavatra ny tany no katsatsika. Raha mikatsaka voly tsika, miasa tsika mikatsaka voly. Rehefa mahazo tsika dia mbola te hazo mihoatra. Misy raha ny sasany manambady mbola mikatsaka hafa ihany. Izany hoe tsy mahafa-po antsika raha ny fiainan'izao tontolo izao ry havana. Fa za te tena aminao hoe raiso Jesosy. Jesosy afaka hanome mihoatra. Jesosy tena manova ny toe-ponao Jesosy. Mba hanananao toe-po mahay mionona, mba hanananao toe-po misy fiadanana sy fifaliana. Fa ity izao tontolo izao ity nge ry havana dia tena hoe maizina. Ary efa mandeha anatin'ny aizina tanteraka tsika izao. Fa raiso Jesosy ry havana ho fahazavanao. Rehefa manana an' Jesosy ianao ry havana dia mazava. Ary na dia tena arabaky teny ary izany teny izany hoe ho maizina izao tontolo izao, na ho maizina arabaky teny mihitsy ary izany, mety ho maizina, mety ho tanteraka izany. Fa androana ry havana dia Jesosy no fahazavantsika. Jesosy no lalana ho antsika. Tsy manambara amintsika ry havana androana fa tsy izany hoe Jesosy ny fiainana. Tena te hitarika anao Jesosy. Tena te hamoaka anao ao anatin'ny olanao io Jesosy. Tena te hanome zava-mahafinaritra, zava-baovao anao ry havana Jesosy. Fa mila ianao manaiky azy. Mila ianao tena mandray anazy. Mila ianao tena miteny hoe ianao Jesosy ny fiainako. Tsy ny zavatra eto am-pelantanako no mahasambatra fa teneny hoe ianao Jesosy. Na hoe sorona amiko ara ny zavatra eto am-pelantanako. Na tsy ho azonao ara ny zavatra izay endrasanao. Fa teneny fotsiny hoe rehefa ianao Jesosy ny velona ato anatiko dia sambatra. Fa za te tena aminao ry havana fa tena manam-piadanana ary manam-pahasambarana satria manana an' Jesosy. Tsy hoe manamaivana ny olanao tsy hoe izany tsy manana olana ry havana. Fa lehibe loatra ilay Jesosy ato anatiko. Lehibe loatra ny zavatra omen'i Jesosy ato anatiko. Dia mahatsiaro sambatra, mahatsiaro fifaliana, mahatsiaro manam-piadanana. Satria Jesosy ny zavatra rehetra. Na eto amin'ity izao tontolo izao ity na mbola eto an-tany ary tsika ry havana dia mbola afaka ny atsapany izany. Ary tsy eto ihany ry havana fa ilay fiainana mandrakizay mihitsy no omanin' Jesosy antsika. Rehefa tena hoe ataontsika velona ao anatintsika izy. Ary farany ry havana dia tena amina hoe na amin'izao vaninandro farany izao arany, na amin'izao korontany izao, na amin'izao toetra raha misy amin'izao fotoana izao, dia mbola afaka manam-piadanana ianao, mbola afaka manam-pifaliana ianao, mbola afaka manantena ianao ry havana. Mbola afaka no tafavoaka amin'izao fiainana izao ianao raha manana an' Jesosy. Ozy ianao hoe ohatra ny tady lentika izany fiainako izany. Ozy ianao hoe ohatra ny tady ho faty a Jesosy, tena ohatra ny tsisy lalana intsony amin'ity fiainako ity, tsy ho tafavoaka intsony aho. Dia tena aminao hoe mety efa nandray an' Jesosy ve ianao sa mbola aloha? Raha efa nandray an' Jesosy ianao dia jereo hoe sao dia mba matory Jesosy, sao dia mba nampatorianao eo amin'ny fiainanao Jesosy, sao dia mba matoritory ny ara-panahinao ry havana mahatonga an'izany olana rehetra amin'ny fiainanao izany. Fa tadidiro ry havana fa ny mpianatra rehefa tena sambo kely, rehefa natopatopa ny onjan-dranomasina ny sambo kely, saika niletika ny sambo, nefa ny Jesosy tao anatin'io sambo io fa natory. Rehefa taitra Jesosy dia nitsahatra ny tafio-drivotra. Ka androany ry havana, mety misafotifoty ve ny fiainanao, mety ao anatin'ny olana be ianao nefa ianao fa ny hoe nandray an' Jesosy, dia jereo aloha sao dia mba nampatorianao Jesosy, sao dia mba natoritory ny ara-panahinao ry havana nahatonga an'izao zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao izao.
dia teny izao dia foazy aingana, tena tedavo aingana, tedavo teny izao Jesosy, tedavo teny izao, foazy aingana izy ry havana manao vasan'Andriamanitra, mivavah, vakiony baiboly, vakiony tenin'Andriamanitra. Fa tsy hamelanao iletika izany izy ry havana. Raha toa ka mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao ka misafotofoto ny fiainanao, dia tena vahaolana lehibe, vahaolana anankiray, ary izay ihany ny ahafahanao tafavoaka velona amin'izao fiainana izao. Izay ihany ny ahafahanao tafavoaka ry havana. Raiso Jesosy a, raiso Jesosy ho mpanjaka sy tompon'ny fiainanao androany, fa mbola tsy tara ianao. Ary izy ihany ry havana no afaka hamoaka anao, izy ihany ry havana no afaka hanovana io fonao io. Fa za koa ry havana taloha dia tsy tahaka izao aho, fa Jesosy no nanovana ahy, ary amin'izao dia efa Jesosy ny fahazavana ao anahy. Na ho maizina ary ty izao tontolo izao ty ry havana, tsisy atahorako an'izany satria Jesosy ato anatiko, Jesosy no velona ato anatiko, Jesosy no mitari-dalana anahy. Dia raha te hatsapan'izany fiadanana izany ianao dia raiso Jesosy, fa Jesosy no fiainana. Ten'Andriamanitra farany hampahirezaka antsika, hozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana fahavalo, toko fahavalo andininy fahatimy amby telopolo any manao hoe: hozy Jesosy hoe izay mahita ahy dia mahita fiainana, sady mahazo sitraka amin'ny Jehova. Tedavo Jesosy, fa izy amin'ny fiainana be dia be ho anao, ary tsy handisy fanantenana ho anao izy ry havana. Mino aho fa nankahery anao izany teny izany dia mankahery anao na inona ny lalovanao dia tadio fa Jesosy eo tsy hanary anao, dia tahiny tombo daholo tsika rehetrarehetra. Alleloia. Mino aho fa nampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izay nentiny hanabavintsika izany. Alleloia. Mahafinaritra izany sa tsy mahafinaritra? Mahafinaritra izany dia ilariana mba hoe niheno tsara tsika dia sady nampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Alleloia. Alleloia. Jaona toko fahavalo andininy roa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, sady miarahaba ny mama Valitiana, Lala Selina, Saondra Raza, Domona Kotsmanina, Marie Gilda. Zay koa mbola tsy voarabako teo raha misy any ambony any dia asoana tenanao Angela, Rina Botomaro, tahiny tompo daholo tsika rehetra manodany izany zao androany vao hitako teto tonga soa ianao. Dia alleloia. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraika nanao hoe zany fahazavana izao tontolo izao izay manaraka dia tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Alleloia. Zany mazava ary zany dia voalazantsika, voalazako nge zany any amin'ny Jaona ndraika tsika hijery filazantsarany Jaona, Jaona toko voalohany dia voalaza zany. Jaona toko voalohany vakitsika eny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe afaka tsapatsika tsara an'izany zavatra teneny izany hoe alleloia. Fitarihan-teny andiny voalohany tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra zao na dia ray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy mandray azy, tsy nandray azy. Andininy fahaenina. Nisy lehilahy ny raha an'Andriamanitra, Jaona ny anarany. Izy tonga ho vavolombelona namala ny mazava mba hineo ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa ny mazava, fa tonga ho vavolombelona nambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izao tontolo izao, ary izy nanovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izy rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Alleloia. Amen. Hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe anankiray ihany zany no mazava ry havana malala. Ny
ny illuminati de mipetraka ho fanazavana zao tontolo zao de manazava de ny illuminati zay mihitsy no zavatra tiandrareo entina hoe izy no fanazavana eto am'izao tontolo zao de izy manazava de zareo zany hoe manam-pahaizana manam-bola manana talenta sy ny sisa de hoe avamitrareo no manazava n'izao tontolo zao de alainy daholy sandohany daholy ny zay tokony an'Andriamanitra nareo azagaga raha mahita hoe tatarabelo mampiasa baiboly de nareo koa azagaga raha ohatra hoe misy zavatra fahamarinan'ny ten'Andriamanitra de alain'ny mpanompo sampitahaka rehefa tsy mihina kisoa zao tsika biby maloto de jerenareo fa misy koa zao tsy mihina kisoa reny mpanompo sampy reny de jerenareo fa misy olona manapotika didifolo fa izy koa mitany lasa bato oatra atsika ihany zany hoe manapotika izy zany hoe misy zavatra zay ataon'Andriamanitra de alaindreo tahaka de manampy ny olona reny fikambanana maro isan-karazany izay etretin'ny olona hoe fikambanana manampy sahirana fikambanana ohatr'izao fa ny tena maro no ambadiky le izy de le izy be de be ny fikambanana ohatr' zany am'izao fotoana iainantsika zao fa tokana ihany ny fahazavana na ezaka nazava aiza na ezaka nazava aiza na ezaka hitondra fanazavana taky ny ahoana ny devoly ry havana eny anivon'ny olona be de be ny olona sahirana de miaravany misy olona tsy olona mibavaka tsy avy amin'Andriamanitra ary tsy ratsy manampy mahantra tsika koa aza mba miezaka manampy mahantra fa ina zavatra ataony miezaka izy mametraka ao anatin'ny olona fa izy ny fahazavana izy ny mahavita an'izao zao ary misy mihitsy aza olona iraky ny satana zay ravana malala de zao ny zavatra mitranga raha vo misy olona manana fahasairanana de raha vo mitady andeha hivavaka de azaka zahany de omeny fanampiana ohatrany hoe misy olona zao lalo sy mpa tsy mifankahita tam'izany fa tratra raha zahako ny teo am'le toerana hoe zahako le boka nytrosa iny nitady famonjena no tonga tampoka ny devoly nakafanahana hoe avia ty misy fanomezana ty misy vahaolana amin'ny trosanao io mety tsy fantatry zay nahazo tam'izany fotoana zany fa misy olona ohatr'izany mihitsy miezaka izy mba tsy etson'ny olona an'Andriamanitra de izy miezaka makeny izy miezaka ho fahazavana eny amin'ny olona eny mitondra zavatra eny amin'ny olona eny mitondra vahaolana eny amin'ny olona eny fa io vahaolana io sady vahaolana tsy maharitra no vahaolana tsy mitondra makaiza Jesosy ry havana malala no tokana fahazavana ty zao tontolo zao ty nandeha aloha Jaona ary Jaona de mpitoro teny Jaona mpanabatisa ny resaka eto fa tsy Jaona apôstôly ny nataony Jaona de nanomana ny lalan'i Jesosy amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany namboatra ny fon'ny olona hitsenan'i Jesosy i Jaona namboatra ny fon'ny olona anana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy i Jaona mpanabatisa naseny Jaona mpanabatisa ny bebaka ny olona fa ho avy akaiky fanjakan'Andriamanitra mbola tsy mifanjakan'Andriamanitra aloha ny tonga fa Jesosy halleloia tena ambarany Jaona fa izy lay mazava ary ny antom-pisiany Jaona de anambara sy joro vavombelany amin'ny fahazavana izay avy amin'ny Jesosy Kristy halleloia andiny fa 7 taona tena mazava ozy izy izay mahazava ny olona rehetra tonga am'izao tontolo zao ny fahazavan'i Jesosy ry havana malala de mahazava n'izao tontolo zao de mahazava ny olona rehetra de ampo an'ny olona rehetra ampo anahy de ampo anao an'ny olona rehetrarehetra ary naiza toerana misy aizina de tsy misy aizina tsy vaky ny fahazavan'i Jesosy Kristy halleloia
de mahatonga ny fiainantsika lasa mazava ohatran'io. Ny fiainantsika efa maizina maizikitroka. Tena natao anatina toerana tsapatsapitsika fa nandeha tamin'ny maizintsika rehetrarehetra. Fa tonga Jesosy, haleloia. Tonga Jesosy. De inona zavatra nitranga? Tena zava daholo izay nandray azy. Nanomboka niratra amin'ny masontsika, haleloia. Nanomboka nahita. Tahaka ny ahoana zany hoe misy jiro. Tahaka ny ahoana rehefa hoe anatina délestage isika, maizina be mandritra fotoana elaela, tsy hitanao, tsy mifankahita. Misy jiro mirehatra tampoka fa tena hitany mihitsy tena misokatra. Ohatr'izany taloha rehefa mandeha famadihana taloha, de mandeha amin'le balina rehefa famadihana, de tsisy jiro any ambanivohitra. Efa vory daholo efa henonao mihitsy hoe misy olona miao ao, efa vonona ny olona andia. Efa nendrika an'ireny taloha. Mbola tsy tonga le jiro. Misy fotoana amin'izay velona ny groupe any ananana mirehatra ny jiro. Misy mifankahita daholo, hita amin'izay izay an'le rehetrarehetra. Tahaka ny ahoana zany hoe io misy mazava ary havana malala. Ny mampalahelo dia izao, tsy tsapan'ny olona zany fifaliana, tsy tsapan'ny olona zany fahasambarana manana mazava eo amin'ny fiainana. Tao ny tena mazava ozy izy na tao hoe tenin'Andriamanitra ny andiny fahasivy amin'le Jaona voalohany io. Tao ny tena mazava. De misy telo kely io, de izao ny dikan'io teny io, izy ny tena mazava. Jesosy ny tena mazava. Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Halleloia. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Ity izao tontolo izao ity dia nataon'Andriamanitra ho an'i Jesosy. Ahoana ny zavako anao an'izany? Ity izao tontolo izao ity rehefa natotona tety ny devoly, avy ao an-danitra tao dia natotona tety an-tany tety. Dia nohariny ity izao tontolo izao ity, ny devoly efa teto fa nalefa teto Jesosy. Satria nahoana? Mila an'i Jesosy amin'izay ity izao tontolo izao ity. Halleloia. Fantatr'Andriamanitra loatra ny zavatra ataon'ny devoly eto amin'ity izao tontolo izao ity. Eto ange ravana malala, Jesosy raha niteny hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity ny ahitanareo fahoriana. Dia satria fantatry Jesosy fa mbola tsy teo za, mbola tsy teo ianao, dia efa teto ny devoly ny natoton'Andriamanitra. Latsaka takany varatra hozy tenin'Andriamanitra. Ary rehefa fantatr'Andriamanitra fa eto ny devoly, nefitsika eto, dia fantatr'Andriamanitra fa tsisy mazava zany eto, tsisy fiainana zany eto, raha nijanona amin'izao fotsiny Andriamanitra. Ny devoly nge ravana tsy mahay mitondra avatsy zavatra ratsy. Tsy mahay mitondra zavatra tsara zany ny devoly. Mety mahafinaritra ny masonao androany iny, fa mitondra anao manalavitra an'Andriamanitra iny. Na mitondra mahafinaritra amin'ny masonao fotsiny, fa tsy mitondra fahasambarana ny anatinao. Hain'ny devoly mitondra zavatra mahafinaritra maso mety mahafinaritra sofina, mety mahafinaritra mitsiro fa reny zavatra rehetra sady tsisy mitoetra no tsy mitondra antsika akaikin'Andriamanitra. Eo amin'izay Andriamanitra ny tenina na hoe aloha ianao midina, ianao ange Jesosy nataoko anao ange izao tontolo izao io nataoko anao, nataoko aninona, hovonjenao, natao anao. Ny devoly manao ny ataony fa tsikireo fa misy tsikireo efa natolotr'Andriamanitra ho an'i Jesosy. Jesosy natolotr'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra ho fahazavana. Satria rehefa ny devoly ny teto, na dia nisy masoandro sy volana sy ny kitana aza revana malala, dia tsotra fotsiny isan'andro dia misy ahaizina eo. Satria maninona? Satria ny devoly eo. Halleloia. Fa soa ihany. Halleloia. Nalefa amin'izay Jesosy, nidina Jesosy, tonga teto amin'izao tontolo izao.
de tonga tany amin'ny azy izy aiza le azy tonga tany amin'ny Israely izy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy lavin'ny olona Jesosy ataontsika ze iry zay mantsy rehefa avy eo de tonga tany amin'ny azy izy fa reo tsy nety nandray alleloia mampalahelo ny ravana ny jiosy hoe fantatra hoe io mazava fa lavinao tahakny ahoana fitadiavantsika an' Jesosy tahakny ahoana ny fitadiavantsika an' Jesosy tsika mitady an' Jesosy zany a mivavaka mihira ha misy fotoana ary tsika mifady anina mitady an' Jesosy mifady anina manao alim-bavaka inona daholo ny antony reny mitady an' Jesosy mihirahira midradradratra mihitsy tsika mifanatrehanao Andriamanitra no ilaiko Jesosy aiza ianao aiza no misy anao Jesosy fa mifoko mitady anao ny jiosy teo mandalo isan'andro Jesosy le tandapa Etiopiana iny tena isaky mieritreritra an'izy iny tena lasa foana saika nandeha lavitra ingeravana ny lalana nalehan'iny lehilahy tandapa Etiopiana iny efa tonoko anao teto mantsy lavitra be mihitsy ny lalana izy iny fa nandeha izy nataony zay natongavana satria mitady an'Andriamanitra fa ny jiosy teo Jesosy isan'andro fa iza nandraisany an' Jesosy mpandrafitra zanaky ny mpandrafitra reo nge ny zanak'Andriamanitra reo nge ravina efa natolotra anazy fotsiny le mazava fa ny laviny le mazava eny amin'izay nisy nanangan-tanana kely tery arinarina tery tsika avy teny atsisy nozy ny tenin'Andriamanitra vontorina baverika eny amin'izay ry amin'ny tsisy ny ery misy nytena zay mba izy raha mba mety ho le boka maly le nytenantsika mety ve anao pasitrano zay Jesosy a manondrafo aminay reny le eny amin'ny sisiny eny ny antso tsy nieritrerety no tonga ho azy Jesosy vo ny ten'Andriamanitra hoe teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana zao tontolo zao nefa zao tontolo zao tsy nahalala azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa izy rehetra nandray azy kosa halleloia hitanao mahatonga anasy ianao io zanak'Andriamanitra hitanao mahatonga anasy ianao io lasa ohatr' zao tsy avy amin'ny herintsika tsy avy amin'ny herintsika fa vaiza halleloia mahafinaritra nge Andriamanitra ry havana zay rehetra nandray an' Jesosy ny zavatra nataony voalohany zay omeny hery ampaninina hery ampasitrana ve tsy mbola zay aloha hery hatafita amin'ny fiainana ve tsy mbola zay aloha hery ahitana ve tsy mbola zay aloha fa hanomeny hery aloha ahatonga atsika halleloia tadidin-drala tojo fa 4000 kilomètre le 129 mihitsy ny tsy tadidiko 4129 kilomètre aloha matadidy raha tojo matadidy lesona le tandapa Etiopiana ny zavatra voalohany ataonao zany vao mandray an' Jesosy ianao de hery aloha nomeny anao hery atao inona ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra satria rehavana malala amin'ny fotoana ianao zanak'Andriamanitra de mahazo lay fahazavana ianao de mahazo ny avantage rehetrarehetra ianao halleloia halleloia mahazo ny avantage rehetra ho an'ny reto olona tsy nandray azy reto ianao ny fahazavana tonga de eo aminao halleloia tsy mandeha amin'ny maizina ianao halleloia ame anao hery ane Jesosy sady tonga anao ho zanak'Andriamanitra mila hery zany ny tonga zanak'Andriamanitra mila mafoy tsy angeravana taloha rehefa tsy zanak'Andriamanitra tsika de zanaky ny devoly naniratsiran'Andriamanitra ange tsika taloha tsika eo amin'ny fiainam-panompoana tsy misy zavatra ampovoany be de be ny olona mety tezitra rehefa teneniko an'izany hoe tsika zanaky ny devoly taloha zo tsika zanak'Andriamanitra ka tsisy eo anelanelany tsisy hoe zanaky ny anjely fa rehefa tsy any devoly ianao de an'Andriamanitra tamintsika mbola tsy nibavaka rentsika mbola maniry-tsena Andriamanitra misotro toaka mifoka sigara mijangajanga sy ny sisa mbola zanaky ny devoly tsika tamin'ireny
mila hery ny atongavantsika zanak'andriamanitra koa tsy mora ny ala tany tsy mora ny ala am'ireny raha tsy fanao taloha reny matoy ny olona tafaverin-dalana am'verinany foana satria tsy mora ny miala amin'io forsena mihitsy amina fivadikanana mihitsy ny verenanao amin'andriamanitra sarotra no miverinao fa niverina ry am'devolo mora kely mangatsika fotsinao de teniteny foana fotsinao de manao foana fotsinao de tafaverinanao ohatrany tsy teo ianao ary ratsy lavitra noho ny teo aloha ratsy lavitra noho ny teo aloha mandeha miverinany am'y devolo zany revana tsy mila tsisy ezaka ataonao tonga ianao de tsy manao nindrindra fotsiny ianao metomboka amy tsy fanarahana tsy fivavahanao anatin'ny ray andro manokary telefona fotsiny de mijery zavatra vetaveta fotsiny ao reny zavatra marikiriko sy reny fahavetavetana rehetrrehetra iny de zay tafaverinany tafaverina vetivety tezitra mihitsy ny olona ao rehefa tenenana zany nefa tsy maintsy zay le izy ray am'izay ary zany mahatonga ny Jesosy nomeny hery tsika ho tonga zanak'Andriamanitra halleloia mila hery zany rehefa zanak'Andriamanitra ianao de manino mandeha amin'ny mazava am'izay tonga zanak'Andriamanitra fotsiny ianao de tsy tsolana aminao rehetrarehetra ambindreo mahita ianao madio ianao miteny ianao mandre ianao salama ianao halleloia fa izy rehetra tandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany ary reo zay tsy nateraky reo zay tsy nateraky ny rana na sitrapon'Andriamanitra na sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra halleloia voalohany indrindra raiso ravana malala tena raiso eo amin'ny fiainanao zany hoe tombotsoa ianao nitongavan'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fiainanao zay maizina ao anaty maizina tsy mahita ny mazava am'izao andro farany zao am'izao andro fiainana zao ravana malala mandeha maizina ange zao tontolo zao maizina ange ravana zao tontolo zao maizina ho ny fiamaky tena andriamanitra amin'ny Jaona toko fahatelo Jaona toko fahatelo halleloia andiny fahenina amby folo nge hatramin'ny faraiky amby roapolo mbola vakitsika koa io ho ny tena Andriamanitra fa toy izao ny tavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanahary toka mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ino hoe voatenintsika teo iny anefa fito amby folo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao Jesosy zany rehefa tonga de tsy hanameloka atsika mbola tsy hanameloka atsika raha mbola velona ianao tonga Jesosy tsy hanameloka anao fa ny aninona ny hamonjy ianao averiko foana fa Jesosy iseho amin'ny endrika roa zao izy no mbola miseho amin'ny mampisolo vavantsika ary tsika isaky ny manota de Jesosy misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ianao zao atory rehefa aveo Andriamanitra iseho anatrehan'Andriamanitra anonona ny anarantsika tsirairay avy reo de ifona ho antsika mpisolo vava misy fotoana ry avana ao an-danitra ao misy didy tian'Andriamanitra voaka noho ny fahotantsika fa mahatonga an'iny lasa moramora zakatsika Jesosy mifona antsika alefa ao le sazy Andriamanitra fa tena hialany enina aminazy fa ataovy anatra ho azy fotsiny io Andriamanitra ataovy aza mbola tena kapohana am'le tena izy fa itsio halleloia mbola mpisolo vava Jesosy vao amin'ny fotoana rehefa isany amin'ny rano lanitra izy tsy mpisolo vava tsoa izy fa mpitsara am'izay izy eo am'izay izy to de manameloka so de mantsy anao mieritreritra tsy manameloka mihitsy Jesosy fa am'izay izy manameloka am'izay mitsara izy am'izay Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka am'izao tontolo zao izy fa mba hamonjena izao tontolo zao izay mino azy de tsy ho elohina fa izay tsy mino azy kosa de efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anarany zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy ary zao ny fanamelohana ty zany ny fanamelohana am'izany fotoana zany enonareo tsara am'izay tia ny fanamelohana am'izay fotoana zay eo zany le tonga am'izay Jesosy anameloka fa izao ny fanamelohana fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa le ny olona ny maizina toy izay ny mazava
satria ratsy ny asany fa izy rehetra manao ny ratsy de mahakala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndreo hita miariary ny asany fa zay manao marina kosa de manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany zao zany ravana malala eto no miseho ny fanamelohana de ny olona tsy mety mandray an'le le fahazavana le tsy mety mandray an' Jesosy rehefa safidiana tokoa de zao aleon'ny olona maizina matotsika mila manambotambotra nio anaovana fandaharana ve tsy atao anaovana hirahira mahafinaritra ve ny atao miezaka tsy ho diso fotoana miezaka mihitsy manao reo ankizy tsika reo mpitorotendreo miezaka mihitsy manao zay tena miezaka manatsara vao tamin'ny alina zay nivory kely ndray ahoana ny anatsarana ny asan'Andriamanitra halleloia tsy izay rery be de be jerenao tsara ny fitoroteny rehetrarehetra amin'ny Facebook eto na ny am-piangonana koa ary inona zavatra atao toerana mahafinaritra asiana voninkazo isaky ny vavaka soloina ny voninkazo asiana décoration mahafinaritra halleloia ny antsika zao efa ho soloina reny décoration antsika halleloia inona ny zavatra mitranga ezahana mihitsy zay ahatonga ny olona anaika an'le mazava atao ny hevitra rehetrarehetra asiana invitation andao afahana zay mbola misy zao ndreny ifady anytsika ty zao ny atao ty asiana titre hoe zao inona ny dikandrehetra eny atao zay apisy aninona atao zay apisy afinaritra n'lay zavatra atao mba hisarika olona ny fivavahana neny devoly tsy mila publicité na de asiany publicité ihany azy fa mandeha ho azy ihany olona mandeha ho azy ihany olona eo no tonga ny fanamelohana mazava tonga fa aleon'ny olona maizana satria maninona ny olona tsy tia mazava satria ratsy ny asa nozy ny tenin'Andriamanitra zay manao ratsy de makala ny mazava satria sady tsy manatona mazava fa ndreo hita miariary ny asany hitanao rehefa mahita aniny ianao jereo tsara ty zavatra teneko ty rehefa misy reny fampisehoany reny de reny to de efa hitanao fa tsy avy tsisy resak'Andriamanitra mihitsy jereo tsara rehefa mijery ohatra hoe fampisehoana resaka magie reny magie reny ohatra hoe misy fampisehoana magie zany io de jerenao tsy atao am'toerana mazava zany io maizimaizina toerana maizimaizina mipatataotra maizimaizina na ny akanjon'le jereo koa rehefa misy areny atsika reny mpanao atsika anaty andafy reny efa misy zavatra ifamatorana izy manao an'io efa tsy mampimetsotra fotsiny izy am'ireny jerenao tsara rehefa misy fampisehoana amin'ny toerana maizimaizina zay de manao akanjo mainty daholy tsika tsy hoe tsy manao akanjo mainty sy zany tsy ohatra zany hoe tsy tsika tsy manao akanjo mainty mihitsy fa tsy manao akanjo mena ihany koa manao tsika fa ny an'ireo olo reo de jereo tsara reny manao mpanao atsika an'ireny efa mijery de zareo manao akanjo mainty foana reo ina ary ny amtonga an'izany efa tiany mihitsy le zavatra maizina le zavatra de ny mpanao ratsy amin'ny alina daholo mivoaka na ny mpamosavy na ny mpangalatra tsisy mpangalabadin'olo zany ka tsy manao vitre fumé zay taloha rehefa taloha tsy azonao ntsony ny hainao raha vo tsy vitre fumé ny tomobily satria maniny efa zatra manao ratsy ianao zany angely izy ny olona zany tonga de efa tsy tia mazava tsotro zao fotsiny raha vo anaty maizimaizy zany de efa ratsy misy olona efa tia zavatra maizimaizina tsy tia miseho tsy tia miseho olona tsy tia miseho za tena teneko anareo mihitsy fa efa farako foana moa ty zavatra ty raha ohatra compte Facebook tsisy sary zany tena manahirana tsy hainao ntsony hoe inona tena tian'le olona tongavana hafahafa be eny mety misy miteny hoe zany tsarako tsy tiako ahita sy ny sisa fa mba atao vitan'le olona namanao aloha le izy farafaratsiny mba olona mifankalala fa misy olona tena za kory tsy miteny nareo tsisy sary rehetrarehetra eto hoe ohatra zany fa mitiako tenena hoe misy olona tena tia manao zavatra ny mpanao ratsy matetika de zay foana
any amin'ny maizina any izy manao zavatra tsy sa manatona ny mazava fa ndreo hita miariary ny asany io zay tenin'Andriamanitra io le fanamelohany io satria riavana malala io le fitsarana io zay tsy manatona an'ilay mazava zay tsy mandray an'ilay mazava zany fa manohatra le mazava de fa ratsy zay ny asany ny olona tsy mety mandray an'izao zay tsara misy olona vao miteny resaka Jesosy fosiny de kirikirina izy de te hiala izy de tsy te hihaino an'izany izy mbola misy zavatra zay ary ny toriteny fahamarinana tena rehefa le toriteny ihany famabavaka tsotra ndreny de tsy maninona fa rehefa ny olona zay ny tenentina tena hiditra lalina ary tadidiova ny toriteny amin'ny fotoana rehefa misy toriteny toriteny akalamanjany ianao ohatr' zany misy olona tezitra eo iny olona iny tena zanaky ny maizina iny matetika ohatr'izany ny afantarinao fa zanaky mazava ianao tia mihaino toriteny ianao indrindra toriteny fahamarinana tsy manindronindro anao fa raha vanao le mbola tena tsenina koa zany mampagididy sofina anao de mila mieritreritra tsika halleloia halleloia tsika re ty zavatra mazava tsika zany tsika zao ato tsisy maizimaizina mihitsy ampiasay tsika ny jiro mazava halleloia halleloia tiatsika zany zavatra mazava saritsika foana iseho eo mazava halleloia halleloia rahavana teteny aminao andro any azao tsika andray an'lay mazava zao tsika andray an' Jesosy fa efa maizina zao fotoana iainantsika zao efa maizina zao fotoana iainantsika zao ary olo ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 2:12 1:5 amby 3 ge hoy Jesosy tamin'ny mbola kely ihany nitoerana mazava aminareo mandehana raha mbola manana mazava ianareo mba tsy hatratra anareo amin'ny maizina fa zay mandeha amin'ny maizina de tsy mahalala zay alehany raha mbola manana mazava ianareo de minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava halleloia teny mbola eo aminao Jesosy ataovy zay azony tananao tao ny tenin'Andriamanitra rehefa manana Jesosy tsika de zany mahatonga atsika androso foana mba haninona ho ny tenin'Andriamanitra mandehana raha mbola manana mazava ianareo mba tsy hatratra anareo ny maizina zany mahatonga atsika tsy mipetrapetraka amin'ny ara-panahy azavariana ianao amin'ny ara-panahy fa ny maizina mahatratra manenjika nge ny maizina manenjika de nahatonga atsika tsy hatratra an'io tsy ho tratran'io de isika mandeha de ny manana ny fahazavana de mandeha de mandroso amin'ny ara-panahy de mandroso amin'ny ara-panahy halleloia raha mbola manana ny mazava de minomo mazava mba ho tonga zanaky mazava de mandehana amin'ny fahazavana fa tsy manana ny fahazavana de tsy mahafantatra ny alehany Jesosy ry havana malala reny olona rehetrarehetra tsy manana te anteneniko anao fa mitsirepirepy tsy mahita ny tokony ale reny isika nefa ry havana malala de zao tsy lavitra anao ny fahazavana atolotra anao isan'andro ny fahazavana ny tenin'Andriamanitra zay toriana amintsika isan'andro eto de fahazavana ry havana malala anao zay Salamo 8:100 5:100 fa 7:100 5:5 fa nilo ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao halleloia tsika mizara jiro isan'andro tsika mizara jiro halleloia mizara jiro isan'andro ole tenin'Andriamanitra obolina toko fahavalana 5:3 teo fa izay mahita de mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehova eo aminao le fiainana eo aminao Jesosy ry havako malala fikiro any amin'ny Isaia any ge marana koa misy teny manao hoe any amin'ny Isaia 2:3 2:2 ary hisy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy fiolofana amin'ny ranon'oram-baratra ho rano velona amin'ny tany karakaina izy ho alo batolampy lehibe amin'ny tany mamy ary tsy kipy ny masony zay mahita na ny sofin'izay mandre de hiaino tandidon'i Jesosy io ry havana malala ary hisy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra
tsy izy io fa le fahazavana no men'andriamanitra atsika de jesosy mavo ny fotoana itsoka ny rivotra rivo mahamay am'ty fiainany ty fa ianao mihery eo ambadiky jesosy satria maninona efa manana ny jesosy ianao amin'io efa mandeha amin'ny mazava zao ngeravana tsy hitanao tsony zao zavatra ino famaofangeravana ny zavatra inana am'izao fotoana zao hoe mifamaofangeravana ny zavatra ino ny sofintsika am'izao fotoana zao tsy fantatra tsony zany no mahatonga atsika reto mila mitandrina manana fifandraisana amin'andriamanitra manana an'le fahazavana de jesosy fa sarotra aminao ny mandeha amin'ny lalana tokony izy am'izao tsy fantatra tsony aiza ny tena tokony aleha andriamanitra fa ny tokony aleha de tsotra manaradia an'ilay mpiandry de le mpiandry tsara de le fahazavana de jesosy ary isy lehilahy ho fiarena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny rano norambalatra ho ny tenin'andriamanitra ho tsara fialofana ianao fa raisy le mazava ry avana malalana halleloia ho rano velona amin'ny tany karakaina izy tany karakainy zao lalovantsika izao za zao tena teteny aminao fa mijaly ny olona am'izao am'izao andro farany zao tena matsiaro ny olona na ny mpanan-karena matsiaro io tena mafy ty fiainany ty mba eritretinao ravana any Angleterre am'izao fotoana zao possible hatramin'ny volana avril confiné ny olona hatramin'ny volana avril mba azonao an-tsaina ve zany ravana malala janvier février mars avril 3 volana tsy voaka ny trano mampandroso zany sa mampianatra mampanan-karena zany sa mampahantra tena teneko anao fa mahalasa dalany olona mihitsy zany fa ho rano velona amin'ny tany karakaina raha jesosy raisinao teny zao mbola tsy reo confiné tsika rehetrarehetra raisy le fahazavana fa ho rano velona amin'ny tany karakaina tsy anao zany no tany ary tsy mampatahotra anao zay ry havana malala sy teneko anao zay mitrango eo de mitrango reo confiné ny olona zay zany tsy reo confiné zay zany miasa zay zany tsy miasa zay zany fa zavatra fantatra de tsotra tsy mitsapatsapy zany tsika mandeha fa tsika manana le fahazavana le fahazavanaina halleloia de tsy mitsoraparapaka zany tsika eto am'ty zao tontolo zao ty ianao tsy tokony atahotra ianao araka ny teny anabaviana to tsisy mampatahotra mivavaka nge sisa riavana zao ny anananao an'izany hoe toky tsy manatahotra mampatahotra dolo nge zao ny zavatra na manan-karena na manam-pahaizana na manany mampatahotra zao fiainany zao tsy anao mihitsy gamba no tantaraiko ny zavatra mitranga fa mijereva avao anao fa tsy mihita zavatra tsara fa ny any mbola mahafaly sy mampavelo-panantenana sy mampatahotra de ny fananana an' jesosy sisa ny ananana fiadanana de ny fananana an' jesosy sisa ny mbola nananao an'le mazava de ny fanananao an'ilay mazava ry jesosy ny mbola ahitanao ny lalany ivoana de enao tarian'ilay mazava ary ianao zanaky ny mazava halleloia mino fa vorainao zany ten'andriamanitra zany mino fa hoary bato lampy lehibe amin'ny tany mahana izy halleloia de ho hitanao izy de ho renao izy de amelombelona fanahanao foana izy de maherezy ianao fa tianao andriamanitra ary maiziny ty zao tontolo zao ty ho ny ten'andriamanitra fa aminao ny posahany mazava aizina manarona ny tany fa aminao ny posahany mazava ka de mitsangana de mihazava halleloia tonga ny fahazavanao ary jesosy vonona mbola ampazavanao bebe kokoa neto memaizina ianao memazava mandrosoa amy lanindalitra kokoa oka ny masina masina hatrany oka ny marina mbola anao marina hatrany fa reo maizina rehetratreo mbola maizina mpanao ratsy ty maizina rehetratreo maizina ty anao ratsy kokoa iafina kokoa fa ianao memipotra memazava satria zanaky ny mazava ianao aza mamanao tahaka ny zanak'Israely teo aminy jesosy ny laviny fa itsika tandremo fa fahasoavana io zany ny atao fahasoavana jesosy tsy tokony ho azo tsy tokony anao fa nomenanao ary naneko tonga ho anao raiso ny fahazavanaina aza miana amin'ny maizina mbola anananao tsara mihitsy ny alalana tsy hainao anaty maizina de raisy fotsiny fanapa-kevitra tsy sarotro zany za jesosy andray anao za jesosy tena ho raisiko ianao na de tsy mendrika anao aza raisiko ianao anazava amin'ny fiainantsika ny Andriamanitra voninahitra ao an'Andriamanitra rery any halleloia amen
Haleluya. Toerakapa Jesosy a sofantady izy a antaniny tenanao izavy zavy Jesosy mba anisan'izany. Haleluya. Jesosy ravane tianao ny fony hitady anady hitady anao ny dinanteto tonga teo amin'ny zanak'Israely izy fa tsisy nandray azy tsy nomenina dia trano famivahiny aza izy naketo amin'ileo trano kely vetabe aty Madagasikara. Haleluya. Zavy Jesosy. Haleluya. Vantaniny tenanao hoe zavy Jesosy mba anisan'izany.
andao ravarana raha antsika vavaka izany toriteny zany andao raha antsika vavaka izany toriteny zany andao antsika tena te mihitsy hoe Jesosy a tena tsirariny aloha le izy a tsy mendrika anay a fa nefa nataonao. Halleloia. mendrika kasitrantsika an'Andriamanitra zany ry havana malala. Tsika re dia olona tokony nandeha tamin'ny maizina mandra-pahafaty daholo. Tadiro havana fa tsika malagasy inge ry havana ka tsy niandrandranyzany lanitra zany. Izany gasy tsy nanompo sampy zany taloha ry havana. Fafatatr'Andriamanitra loatra zany toy izy Jesosy hoe alao fa tena asiako fahazavany reo. Raha mandray anareo dia mikoery reo. Halleloia. Dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Halleloia. Tsy afaka mimeme antsika izany intsony ny jiosy zao ry havana hoe tsika tsy zanak'Andriamanitra. Tena zanany tsika. Ary efa nomena hery tsika ho tonga zanany. Halleloia. Ary na mery atsika dia ilay Jesosy tompon'ny tompo mpanjakan'ny mpanjaka mihitsy. Ianao io efa nananao ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsisy mampisalasala anao zany. Topoy amin'ny fonao rehetra izy. Halleloia. Topoy amin'ny fitiavana izy. Dia mandehana amin'ny mazava fa ianao nge ny tiany e dia nitondrany mazava e dia tsy navela nitsiraparapaka tao amin'ny maizina tao e. Halleloia. Ry havana malala, Andriamanitra niteny tamintsika fa Jesosy a dia ferentsika amin'ny rivotra. Halleloia. dia felofantsika amin'ny ranonoram-baratra izy dia rano velona amin'ny tany karakaina. Izy avy ny karakaina, izy avy mandeha amin'ny maizina. Fa za teteny aminao androany fa tonga ho anao Jesosy. Ny fiainanao io tsy tokony ho maizina, tsy tokony handeha amin'ny maizina ianao, tokony handeha amin'ny mazava ianao, tokony mazava mamirapiratra ny manodidina anao. Ary ianao tokony ho fahazavana ho an'izao tontolo izao izay manodidina anao, satria ny Jesosinao, Jesositsika, fahazavan'izao tontolo izao. Anambarany fahazavany sy hovavolomben'ny fahazavany Jesosy tsika. Dia tsika raha teo tsy mandeha amin'ny mazava. Tsy ho ela dia tahaka nisy zavatra hikatona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary za tena miteny anao ry havako malalako fa ao anatin'ny fotoana fohy tsy ampoizitsika tsy ho ela mety possible misy zavatra mijanona tanteraka eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary rehefa mijanona tanteraka eto amin'ity zao tontolo izao ity dia ho an'ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra fa mitoky amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity dia tena hatsapa mihitsy hoe tsisy fiainana tsony. Dia te ho faty ny olona amin'izany fotoana izany, te hamoifo ny olona amin'izany fotoana izany, mety tsisy fakahitana tsony amin'izany fotoana izany. Fa itsika manana an'ilay mazava ty anatintsika ry havana malala dia azo antoka fa itsika. Halleloia. Irariko mba ianao anatin'izany hoe itsika ry havana efa manana mazava tsika ty anatintsika, efa manana mazava tsika miro lalana tsika, dia tsy tsika izany mihitsy no hitsoraparapaka anaty maizina ka anatahotra izany ry havana malala. Tsy ho ela izara roa mazava tsara: ny manaradian'i Kristy sy ny tsy manaradian'i Kristy. Ny manaradian'i Kristy sisa ry havana tsy ny hoe rehefa kristianina izy, fa na ny kristianina koa mbola izara roa: ao ny kristianina ary ao ny mpivavaka. Ao ny kristianina amin'izao fotsiny mandeha amin'ny fombafomba fotsiny, fa ao ny kristianina sady mpino ny mpivavaka. Za teteny aminao androany, raiso ilay fahazavana, raiso ilay fahazavana. Fotoana izao, izao androtsika izao ry havana malala dia ahitan'izany lanitra misokatra izany. Ny masontsika reto ahitan'izany hazavana lehibe. Raha isika reto mijoro tsara amin'izao andro farana izao dia ahitan'ilay fiainana mandrakizay mamirapiratra. Fa amintsika reto ihany koa, masontsika reto ahitan'izany aizina mandrakizay raha tsy mijoro tsika.
zao génération antsika zao génération antsika zao ny ahitan'izany tena teneniko anao zany raiso le azavany teny mbola eo aminareo mazava dia mandehana ho jesosy mahatsiatratra anareo ny maizana dieny zao ataontsika androso mahatsiatratra antsika ny maizana halleloia ary tsiatratra antsika io fikiro le azavanao anatinao fikiro ny tenin'Andriamanitra fikiro Jesosy fikiro ny fanahy masina halleloia topoy amin'ny fonao rehetra Andriamanitra amin'ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra fa tsy tavela eto amin'ny maizina eto zany tsika ry havanao malala fa ho hitantsika ny lalana hitondran'ny tompontsika atsika efa nomenantsika ny hery hatongavantsika zanak'Andriamanitra ivavaka tsika amin'izao fotoana zao Jesosy misaotra betsaka anao zay tamin'ny teny androany misaotra betsaka anao Jesosy tamin'ity teny an'io ity fa tena nampahiranay indray zany fa fotoana zao andraisanay le mazava fotoana zao andraisanay le mazava Jesosy amilapilatra eo anoloanay akasitraka anao zay miteny taminay ianao ary angatahako aminao Andriamanitra dia ho tahinao reto mpanomponao reto mba zay rehetra ny hainao zany teninao zany Andriamanitra dia tena hoe samy hitsakotsako ary tsy vita ny hitsakotsako fa andray aingana le fahazavana raha mbola misy aminay tsy mandray ianao efa fotoana fohifohy ihany efa voafetra ihany ny fotoana misaotra tompo namafina ny ranao anaty eto Jehovah Andriamanitra fa ireo kosa ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao ireo kosa ny fanahinao masina anondraka misaotra Jesosy malala ary ny vozana fafiteto dia amoa avy zato eny avokoa tsy manam-pataperana tsisy na dia ray aza voatsaingiko ny devolina dia niteraray tamin'izay nitoriana teto azy fa samy amoa avy zato eny avokoa any anatinay tsiraray avy amin'izao andro farany izao le rain'ny aizina dia tsy ahatarika eto na dia olona ray azy mpanaraka an'izao fandarana izao Jesosy arovy amin'ny tananao mahery fa fahandriana aiza raha zay rehetrarehetra ty aritseranao ny rao an-lanitra ary andeha amin'ny mazava andeha amin'ny mazava Jesosy andeha amin'ny mazava satria zanak'io mazava misaotra betsaka Jesosy tera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloia amen ampandrosika na babitsika iama amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tany tompona baviama afaka azafady indrindra afaka miteny mafimafy kely ianao azafady afaka miteny mafimafy kely fa tsy ely mihitsy ianao azafady anabaviama Halleluja. Maheno ve? Ya maheno misaotra betsaka eo Mbola iaraham-pavaka tsika. Eny tesafray malala mbola misaotra anao fa efa mbola afaka ny hain'ny teninao indray tamin'izao n'izao tena teny mamy tokoa tena tampany Jesosy satria mbola nananatra anay hatrany ianao mbola manova ny teny fiainana izany dia tena hoe antena anay vao tena hitsinjo lalana anay ianao ary fahazavana anay ianao dia matoky ny izay toko malala fa manazava ny lalany ndraiky vahoaka anao dia mihaino teto ianao ary tena fiainanao an'izy ireo tokoa ianao fa tena tsaboka ny fony izy ireo fa mitenina izany hoentina izy ireo hiaina amin'izao fiainana efa mihotakotaka fa satria fa ho avy ianao dia mba ho tehirizinao an'izy ireo dia ao kosa hivavaka amin'ny Madagasikara anay dia mbola tsy miafina aminao kosa Madagasikara izany ary tsy afantaka intsony izay satria fa mamena teny mamy androany matoky izay fa tena fahazavana ho azy Madagasikara izany koa ianao dia apetraka teny am-pelatananao azy Madagasikara izany tena tsinjova vaokanao tsinjova nanena fitonjanareo manana-aretina manana olana tsinjova neo fahazavana izy ireny tena hoe rehefa aminao fahazavana rehefa mena fahazavana izy ireny na ny loharan'aretina na ny problema na inona zavatra tsy fandepahalemana dia tena hoe ho rava maina ho rava ho atiana kely amin'izany Madagasikara izany dia tiry tompony dia vaovako lalandreo mbola very any am-panopotam ireo mbola very amin'ny avany tempoly isan-karazany avavako tena tombo amin'ny alalany izany teninao izany dia apetraka tena tananao tompoa ny tsy fandepahalemana
ny rehetra izay manana olana na mitokantrano ny ara-bolana ny aratrosa karazana azo avaokozany tombofianana ny amin'ny bangany izay ka izay mba tena totodiketaka mitavina amin'izao andro farany izao dia zavavaka rehetra ny fanatety izany dia matokony ny tombo miainana amin'ny latsoka ianao ary tena izao malokatra ny lalana izay omboany izao kananao ka tena hoe amorony endry kely izay mbola tao mbala amin'izao amin'ny lalànako fandaran'izao ary tena hoe fahazavana mitsatsikomitso tokoa dia taizo manokana mpanokonao amin'izao fandaran'izao dia ataona fitaovana hitondraka fandaran'izao tena fahazavana mitsatsikomitso dia petraka tena mbola-tananao izany tena zany vavaka tandrozany a dia voizatana mpangalitsany tena fanelongenina izany vavaka izany dia satria tiana tena kesana mbalifana amin'ny anarana marina vavaka izany. Alleluia, mitsotra betsaka malaza. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anabavy amintsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatreny hatramin'ny farany. Ny fiarahantsika dia tapitra eto. Raha mbola tsy tonga any amin'ny Roalandra zao dia neto indray tsika raha-pitso alina tahaka izao raha mbola tsy tonga Jesosy. Dia raha-pitso atoandro koa tsika raha-pitso amin'ny 3:00 dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra. Alleluia. Izay raha antsika amin'ny raha latojo sy anabavintsika mahariso indray raha-pitso a. Dia ho tain'Andriamanitra re tsika rehetrarehetra ny fiarahantsika tapitra fa ny fiarahantsika koa nefany a mbola mitohy ao amin'ny Aki Radio www.andramokaizo.com afaka mihaino ianao a dia misy totensaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha-pitso amin'ny folo maraina dia mandeha ao izao fandaran'izao raha ohatra hoe mbola tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao. Hitanao koa amin'ny chaîne YouTube antsika ao amin'ny Rado Aki Radio a dia afaka hitanao daholo ireny toritentsika ireny a. Manana page koa antsika Andramokaizo page dia afaka hitanao ihany koa. Ezahana mihitsy atao izay amparitaka an'izao filazantsara antsika izao a mba hahatonga antsika ho ahery foana amin'izay tena misy antsika indrindra amin'izao andro farany izao dia mila tehirizina mafana ny fotsika. Dia mahery ary fa dia raha fitsika mionety dia mbola manentana anao ihany koa nefa raha misy azonao atao amin'ilay hetsika fanampiana sahirana izay ataontsika ao amintsika amin'ny groupe Gamaliel dia raha misy voatsirambiny tanana azonao atao. Isaorana anareo izay fanandray anjara raha mbola misy télépana dia raisina tanandroa dia mandefa MP amiko ianao a dia mba handray anjara amin'izany fanampiantsika ny sahirana any Madagasikara izany. Jesosy any amaly fitentsika rehetrarehetra dia voninahitra dia tolontsika ho azy a dia azadino ary fa raha-pitsosika dia efa miaraka eto indray a ao amin'ny takariva mahafinaritra miaraka amin'ny rahalatojo sy anabavy Marizô. Tahiny tompo daholo a mahereza. Halleluia, amen. Tapandriamanitra daholo tompoko.